Misotra
Merci Père éternel parce que tu es bon envers chacun d'entre nous. Nous reconnaissons Seigneur aujourd'hui quelle grâce, quel privilège d'être dans ta présence. Merci Seigneur parce que nous pouvons encore te louer, peu importe où nous nous trouvons Seigneur. Je prie Seigneur Jésus aujourd'hui que tu puisses manifester ta présence en ce lieu sur chacun d'entre nous. Père éternel, fais luire ta face Seigneur sur chaque personne aujourd'hui. Montre-leur que tu es bon Seigneur. Montre-leur que tu les aimes Seigneur. Ça a déjà été dit tout à l'heure, mais on veut le réitérer encore une fois, Seigneur. Sois le bienvenu, car tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et tu es là aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Jésus. Seigneur Jésus, lorsque tu nous as créés avec un cœur qui avait un vide dedans et que seul toi peux combler, Seigneur. Rien ni personne ne peut combler ce vide-là sauf toi, Seigneur Jésus. C'est pour cela justement que nous sommes ici aujourd'hui, afin de te rencontrer, afin de t'adorer et d'élever ton nom, Seigneur, d'être en connexion avec toi, pour que tu puisses combler ce vide en nous, Seigneur. Nous l'avons répété tout à l'heure, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, Seigneur, que même l'or du monde, tout l'argent du monde ne peut pas remplir notre cœur, Seigneur. Seul toi le peux. On est reconnaissant aujourd'hui
On est reconnaissant pour le Dieu fidèle et bon que tu es, Seigneur. C'est pour cela justement qu'on va débuter avec ce chant. Pour te montrer, Seigneur Jésus, notre gratitude. Et si toi aussi, tu as quelque chose à dire à ton Dieu aujourd'hui, sens-toi à l'aise. Merci Jésus pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Merci Seigneur Jésus pour la santé. Dis-le merci parce que c'est lui qui t'a fait venir ici ce soir. C'est notre Jésus qui t'a relevé encore une fois. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Car malgré nos péchés, Seigneur, malgré nos erreurs, tu nous vois encore aujourd'hui d'un amour éternel. Comme tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Aujourd'hui, Jésus, rapproche-toi de tous les cœurs. Agis à travers les cœurs aujourd'hui. Et fais ce que toi seul peux faire. Je t'invite à chanter avec moi. Si toi aussi tu es reconnaissant, si tu as cette gratitude envers toi, dans ton cœur, si tu as cette gratitude envers Dieu, chante avec nous. Adorons Dieu ensemble. Ouvre ton cœur. Alléluia. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé, tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un alléluia, alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante, chante alléluia, alléluia, alléluia. Ensemble. Comment exprimer, lève ta voix pour Dieu, toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nous. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras éternel. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un alléluia.
seule volonté. Pas vers le ciel. Les pas vers le ciel. Je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. si ce n'est mon Si cœur, ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Dieu. Alléluia, Jésus. Aujourd'hui, on va déclarer, on va dire à notre âme, déclare, loue ton Dieu. Avec moi, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. J'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter avec nous? Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Merci tout Jésus. Tu es bon Seigneur. Merci Seigneur.
sarotra androan'izay mbola te hisotra anao foana tompo ianao mpanjaka ianao mpamonjy ianao ianao ilay masina indrindra ianao ilay mendrika indrindra ianao ilay alpha sy omega ianao ilay mipetraka eo ambony sendra fiandrianana Jesosy ianao ilay mipetraka eo ambonin'ny fideran'ny olonao dia ho tenao amin'ny jaonina toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo hoe fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanasan'ny fahamarinana mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là, ce sont vous, ce sont nous les adorateurs que le Père recherche. Amen. Dans un sinon hiditra ao anatin'ny fanatrehany ary tonga ty ilay ora Jesosy ifandraisanay aminao indray.
setia kau suji le dilui luna haneni kai mi sewa mi kinja kau chunya fizemi selo muti Zai missionau Jesus ntinai isianai. Zai missionau Jesus ntinai isianai. Alléluia. Alléluia. Le psaume 46, verset 2 dit dans le nom de Jésus qu'il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu agit toujours, peu importe la situation, peu importe où tu es aujourd'hui. Dieu, il est souverain, il t'aime. Et il connaît les projets qu'il a formés pour toi, pour moi. Des projets de paix et non de malheur, afin que nous puissions avoir de l'avenir et de l'espérance. Et sa puissance va se manifester en ce lieu. Amen. Sa fidélité ne change jamais. Adorons-le. Appelons-le, cherchons-le de tous nos cœurs aujourd'hui. Déclarons ensemble avec foi, Yahweh se manifestera. Il va se manifester en ce lieu. Amen. Yeah. Oh, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim. Se manifestera. Hey, Yahweh, Yahweh, déclare là où tu es. Rapha, déclare Elohim, Elohim, Shaddai, Jéhovah, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai se manifestera encore une fois. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh en ce lieu, Jireh, Adonai, Adonai, Adonai se manifestera. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Elohim. Appelle ton Shaddai aujourd'hui. Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, Adonai se manifestera. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh, ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel
surnaturel est activé. Déclarons Yahweh. Woo! Yahweh. Ta gloire est tangible en ce lieu, Jésus. De grandes choses vont arriver. Chante avec moi. Le surnaturel est activé. Encore une fois, ta gloire, Seigneur. Ta gloire est tangible en ce lieu. Ta gloire est là, Seigneur. De grandes choses vont arriver. Déclare, le surnaturel va s'activer ici aujourd'hui. Le surnaturel est activé. Yahweh, Yahweh, appelle-le. Adonai se manifeste.
Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Avec moi. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Se manifestera. Se manifestera. Se manifestera. Se manifestera. Se manifestera. J'irai. Se manifestera. Rafa. Se manifestera. Se manifestera. Se manifestera. J'irai. Se manifestera. Rafa. Se manifestera. Se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai se manifestera. Est-ce que je peux entendre vos voix aujourd'hui? Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Yahweh, encore une dernière fois. Oh, Yahweh, Rapha. Manifeste-toi ici, Seigneur. Shaddai, 'Cause
Devoly rehefa tonga dia mamono, mandringana, mamotika. Fa Jesosy rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona dia tonga hanome fiainana be dia be. Eto izany Jesosy izany androany hirestaurer ny fiainanao, n'inona zavatra nangalary Satana teo amin'ny fiainanao. Eto Jesosy androany hanangana anao indray. Eto Jesosy androany hanome fiainana vaovao anao indray. Ary eto Jesosy hanasitrana sy hanapaka anao. Ndao tsika hiarahira androany hoe eto ianao. Misaotra Jesosy fa eto ianao. Eto ianao, mifanatrehanao tsapanay Tompo. Eto ianao, eto ianao, mpanangana zay lavatra izay Tompo. Eto ianao, eto ianao, mpanao mihoatra izay vitanay Tompo. Eto ianao, eto ianao, mpanomboka tantara vaovao Tompo. Andao abentsika ihany. Eto ianao, eto ianao, mifanatrehanao tsapanay Tompo. Eto ianao, eto ianao, mpanangana zay lavatra izay Tompo. Eto ianao, eto ianao, mpanao mihoatra izay vitanay Tompo. Eto ianao, eto ianao, mpanomboka tantara vaovao
Fire
Mirutakani usucha manapatapakani ziugiza Sachia jana Sichana nyaretina Nivani fama turana iza Sachia jana Mirutakani usucha manapatapakani ziugiza Sachia chana Sichana nyaretina Nivani fama turana iza Sachia chana Mirutakani usucha Manapatapakani ziugiza Sachia chana Sotra fa eto ianao manasitrana anay tsirairay avy ianao manafaka anay tsirairay avy ianao ary niositra avy amin'ny fanahinao izay nideklarenay ianao tsotsoanay teto a dia mipetraka aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a ka tsy tahaka nidiranay teto nivoany eto androany amen. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Aucun Dieu ne peut s'aligner à toi. Tu es un Dieu grand, majestueux, merveilleux. Tu es bon. Toi seul es digne de louange. Toi seul es digne de gloire. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous sommes réunis pour élever ton nom, pour te glorifier. On va oublier tous nos fardeaux, tous nos soucis. Mais aujourd'hui, on va simplement adorer avec toute simplicité de notre cœur, avec sincérité. Allons élever le Seigneur qui est digne de louange. Alléluia. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les géants déposent leur couronne devant l'agneau.
digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Je t'invite à élever ta Tu es voix. digne Ne te retiens pas si tu as envie de te mettre à genoux. Crier ou élever tes mains. de toi sont toutes Rends tout au choses. Seigneur car il Pour mérite toi tout. sont toutes choses. Tu mérites la Tu gloire. mérites la gloire. Oui Seigneur, tu es digne. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur courant devant l'agneau de Dieu et chantent. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur courant devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Nous te demandons tout Seigneur car tout te revient. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne Seigneur. Tu es digne de louange. Élève ta voix, lève-toi et loue ton Tu Dieu. es digne de louange. Seigneur Jésus, tu es digne. Tu es l'agneau aimé. Tu De es toi sont toutes choses. pour toi. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Chante avec moi. Jour
choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Reçois notre De adoration. toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alléluia. 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 Acclamons pour le Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi tout seul, Seigneur Jésus, la gloire. Andesika anatin'Andriamanitra amin'ny fotorotoro sy feno fanetretena. Tsinitsinina tokoa ny fiderana ataontsika raha manana toe-po tsy mendrika tsika. Andeha ao anaty ity dia hanararorintsika hamelatra ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha hivavaka mihitsika hoe Jesosy eo zaho toetra ny foko. Raha mbola misy lalana mampahory ato anatiko dia hamoro ny fo madio ao Andriamanitra. Fa ny fo madio ireo ihany no mahitana. Andetsika tena anetry tena andohalika mihitsy azy. Anao zah io zany no toy ny vavaka ateriny eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy moramora ny mankatoa, manefy ny sitrapo, mandany tenako. Tsy moramora ny manarady, lanjany azy fijalinao Kristy, manompanao Jesosy. Tsy voatery ampifaly ahy, nofoko mangay ahy, mazovana ny falay. Ny fanamasinante amiko ny tena rena, dia ny miaina ny fanetretena. Fa raha ny lalanao no lalako, ny sitrakao no sitrako, ienao no eriko. Tsy
izy tiako fazay tianao mifefitro tsy mba fevitrao akato ny sitraponao atao aneny sitraponao ao anatin'izany feokiry zany a dia mangataka minitra vitsy fotsiny amintsika Jesosy androany amin'izao ora iresahako zao a any an-danitra any amin'izao ora iakofantsika zao a any an-danitra any amanalokisa ny anjely mikohoaka manoloana ny fahalebiazan'Andriamanitra ary amin'izao fotoana zao a izaho sy ianao isika zay tonga eto dia anisany nanana fahasoavana afaka ny ara-ekohaka amin'ireo anjely any an-danitra dia misy an'io tenin'Andriamanitra io misy an'io tenin'Andriamanitra io. Il y a ce verset, je vais faire un bilingue parce qu'il y a nos amis francophones aussi ici. Je vais le lire en malgache et essayer de traduire en français après. Fakiko le izy a dia voantsika rehetra raha makimafy a an'io verset io. Psaume 95 verset 6 et 7. Hozy izy hoe avy aoka isika iondrika aoka isika ekohaka aoka isika andohaka eo anatrehan'i Jehova ilay mpanao atsika satria izy no andriamanitsika ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika mianakavy. Ndao veritsika rehetrarehetra raha sitraka reo dia tsika rehetrarehetra raha makazy a isa roa telo avy aoka isika iondrika sy ankohaka ekohaka aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehova mpanao atsika fa izy no andriamanitsika ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Amen. Tsy hitazonanao hoe la fa ao anatin'izany atmosfera zany ny atmosferan'ny lanitra mety hoe ozy izy ianao hoe fa inona ary zany ataony reto ekipe reto zany e dia miteny aminao a fifaliana no izarako aminao hoe satadanitra zany ohatra zany ny atmosferan'ny lanitra mozika fiderana fiankofana tsy manapetra eto zao tsika mety hoe afaka adiny ray dia mirava fa rehefa tonga any an-danitra sika quand on sera au ciel de l'éternité à l'éternité, on sera là pour adorer, pour s'agenouiller, pour se prosterner devant l'éternel, notre Dieu. Acclamons notre Dieu, s'il vous plaît, avec ovation. Dieu est ici. Dieu est là. Il est là. Là, c'est son hôtel. Là. Et tout l'altar Jéhovah. Ariom se toerana itsotsika azy a dia eo ny hitahiny atsika. Amen. Tena hoy aho aminao hoe tsy misy azara hoe mba coïncidence tena ninvité ny andao idera dia tonga Jesosy mitondra anao teto tsy ndao idera fa Jesosy mihitsy a hitondra anao eto. Je vais partager 2 points pour nous aujourd'hui dans ce mini partage. C'est quoi vraiment l'adoration? Misy tena anankitelo aho a afaka verina kely le powerpoint azafady tompo. Ozy izy mpanao salamo hoe isika iondrika ekohaka aoka isika andohalika. Io contexte io a Psaume 95 dia zao lay mpanao salamo a dia niteny izy hoe ary amin'ny andininy voalohany dia ozy hoe appel à prier. Antso io a io Salame 95 io je vous exhorte, je vous invite à lire, à chanter ce psaume fa ny antso ny mpanao salamo ndao hivavaka tsika. Dia eto zany a dia rehefa nanomana ity fotoana ity zany dia ozy hoe Jesosy a inona ny dikan'izany iakohako zany e adoration no raisiko a tsy manana fotoana lava rehefa nijery définition a dia nisy définition anankiray a marqué ana www.lacroix.com io no indramiko amintsika dia ozy izy hoe l'adoration c'est une attitude de profond amour, de profond respect pour Dieu avec un dévouement d'un chrétien priant et contemplant son Dieu. Isaac a dit comme t'es quatre lis. Ni fiankofana te ozy izy hoe toe-po le izy araka le hira ataontsika hoe toe-po a ny fiankofana izay maneho fitiavana lalina maneho fanajana tapitroatra an'ilay Jehova Andriamanitra ary ny fanoloran-tenako izay zanak'Andriamanitra mivavaka sy mibanjina ilay Andriamanitra. Izay ny famaritana si je veux définir, si on va définir l'adoration. Tapany voalohany a ny adoration a c'est quelques points. Deuxième partie a
on va partager hoe inona ny vokany azo rehefa miakohaka ianao. Ny fiakofana dia rehefa tany anefy Jesosy dia fantatsika ny tantara fa nyzany devoly fanahy izy. Dia ozy ny devoly hoe mba miakofy indray mandeha fotsiny eto anko fa miako anao daholo zao. Dia ozy Jesosy hoe voasoratra hoe il est écrit Jehovah Andriamanitra irery ihany no iakofanao sotomponao ary izy irery ihany Jehovah Andriamanitra irery ihany no hotomponao. Nitsika an'izay dia zao ny fiakofana ataotsika tsy ekohaka amin'ny tsangan'olona isika, tsy ekohaka amina tsangam-bato isika, tsy ekohaka amina zavatra isika na vato isika, fa ekohaka amin'ilay Jehovah Andriamanitra mpanao antsika. Amen. Dia hafa ilay Jehovah Andriamanitra mpanao antsika andao hoe hiakarame an'ilay Jehovah mpanao antsika. Jehovah ihany ny akofana. Ahoana ny fiakofana dia hitantsika izao. Afaka mandohalika ianao ary tena manasa anao zay rehefa avy eo. Mety hoe tapany voalohany zay tozy ianao hoe ohatrany menamenatra dia hoy makahery anao hoe aza menatra zany e. Fa hoy Jesosy hoe ohatrany menatra anao koa ny zany Michel fa ianao raha tany Boucherville menatra amiko dia mamenatra anao koa. Fa eto Jesosy manasa hoe aza menatra mekohaka. Raha te handohalika ianao mandoly, raha te hitsangana ianao dia mitsangana, raha te hanandra-tanana ianao dia asan-drato, raha te hikepy ianao akopy maso. Miaraka amin'ny Jesosy ao anatin'ny adoration sans filtre, libre ianao satria Jesosy anefa nomeny tsisy filtre, accès libre. Dia manasa antsika Jesosy hoe amin'ny tapany faharoa rehefa avy eo soyons libre, soyons tena hoe accessible ilay Jesosy sika aza asiana filtre. Afaka manangan-tanana ianao zay mampalezy ny fanahinao. Zay ny fomba fisehony. Je vais entrer dans ma deuxième partie. Fiakofana raha mijery eo amin'ny testamenta vaovao, si on regarde deux histoires similaires dans Marc chapitre 5 et dans Luc chapitre 5, il y a deux histoires similaires en parlant d'adoration. Misy mpanapaka anankiray, je vous invite à lire Marc 5 et Luc 5 chez vous. Tsy manana fotoana i-développer azy sika fa fohy ny fotoana. Il s'appelait Jairus. Jairo ny anarany. Jairo c'est un religieux, un leader religieux mpanapaka atao amin'ny synagogue. Les synagogues zany fiangonan'ny Jode, les judaïstes hatramin'izao ka hatramin'izay. Izy io tsy mino hoe Jesosy no Mesina ny finoana Jode, mbola miandry izy ho avy izy. Io Jairo io narary mafy ny zanany vavy 12 taona. Dia efa ho faty ilay zanany. Inona ozy izy nareo nataony Jairo? Judaïste izy afa-tsy kristianina. Fa fatany hoe tena tsy solution ntsony afa-tsy Jesosy ty ny amin'ity problème anjarako ty fa ho faty izy. Ny réaction Jairo vao nahitany Jesosy dia inona nataony? Vao fatanao iny Jesosy dia nyakohaka izy. Tonga dia nyakohaka tsisy resaka. Zay ny réaction. Dia fantatry Jesosy dia hoe ozy izy ny zanaka ozy izy efa ho faty fa fantatry fa ianao ihany no afaka hanangana azy. Dia inona ozy izy nareo seho tsy valiany Jesosy izy. Lasa ihany Jesosy. Lasa ihany Jesosy. Eny am-pandehanany Jesosy dia tamin'ny fanomanana nataontsika teo nisy ilay vehivavy nikitsika ny lamban'i Jesosy, ilay vehivavy nitsitrana nandritra ny 12 ans koa. Dia fantatry Jesosy izy zany izy nikitika anazy zany. Za le izy izy zany niala ny herin'i Jesosy. Dia le Jairo amin'io tsy niala mihitsy fa mbola teny ihany izy. Mbola teny ihany izy. Entre temps amin'izay tonga ny envoyé avy any. Désolé fa teneno le Jairo fa hoe désolé, nous sommes désolé fa maty le zanakao. Dia eny Jesosy zay teny zay. Ary Jairo tsy niala mihitsy na tsy namaly ary Jesosy fa nyakohaka izy. Dia ozy Jesosy tamin'ny Jairo amin'izay. Matthieu, Marc 5:36 zay le teny hoe aza matahotra io le teny fantatsika. Ozy izy Jesosy tamin'le Jairo amin'izay. Jairus, ne crains point, crois seulement. Aza matahotra ozy Jesosy matsy Jairo, mino fotsiny ihany. Ary fantatry Jesosy fa tena mbola nino izy hoe hainy Jesosy manangana ny zanany. Dia inona to lasa taorinan'izay dao isika sianao ho any aminao amin'izay zay. Lasa izy nakany amin'ny tranony Jairo nalainy le zaza dia nety niakatra. Ndroany olona izy rery ny teo nataony Jesosy. Talita kumi, mitsangana ry zavavy mitsangana ianao. Avy ny teny an'izay Jesosy nitsangana tamin'ny maty ilay vehivavy. Zay le Marc 5, Luc 5 mitovy an'izay tsisy valaka. Miditra tao an-tanàny Jesosy
dia nisy boky anankiray an'ny lépreux nahitany Jesosy izy dia ozy izy za rehefa mahitany Jesosy ny réaction voalohany tonga dia nikohaka. Il y avait deux réactions similaires, deux endroits différents, deux contextes différents. Hitany Jesosy dia ozy izy raha mety ianao Jesosy dia mahay manadio dia Jesosy oui haiko manadio anao mahadiovy ianao teoneo afaka ny apokany. Je vais conclure mon message. Il y a deux contextes, deux histoires de Jair et du lépreux. Ny attitude anananany definiritsika fa ny toe-po ny fiankofana dia toe-po. Jair c'est un africain, c'est un leader religieux judaïste. Fa ny tena ny marqué an Jesosy dia ilay humilité ao anatin'ny fiankofana dia misy fanetretena ary za tena miteny amintsika raha tsy nandohalika ny akohaka teo amin'ny Jesosy Jair matiny zanany fa hitany Jesosy ny toe-po iny hoe tena andohalika Jesosy ohatr'izay koa ilay boky mijanona ho boka teo izy inona ny tiany Jesosy ampitaina amintsika androany mety tsy Jair tsontsika androany fa toroany amin'ny Jesosy ny anaranao tonga eto zao tsika samy manana ny environnement zao tsika mety misy amintsika zao maly tamin'ny herinandro iny nahazo valom-bavaka be wow milay be miaraka aminao Jesosy valy ny vavako misy amintsika zao tena marary tena hoe Jesosy efa salama mihitsy ahoana ihany ty misy amintsika hoe Jesosy vita zany ahoana contrat de travail ako azo ve ny permis ako azo hoe ny IMT ako sy ny sisa misy amintsika eto sans issue tsy hitatsony hoe ahoana hijanony eto andeha ody ho aiza fa zao zany endrika rehetrarehetra zany dia ozy Jesosy amintsika raha nanomana an'ity zay dia ozy ilay mpanompon'Andriamanitra hoe androany sabotsy anangany Jesosy androany sabotsy an'inony Jesosy atsakany tanan'izay mino an'izany fa tena anangany Jesosy amen dia zao ilay fananganany Jesosy rehefa avy eo hitsahatra je veux m'arrêter ny zavatra angatahan Jesosy amiko dia tsotra Andriamanitra tsy compliqué Andriamanitra tsy mila voatsiary zany fa ny zavatra angatahany amiko ane dia tsotra le foko manahoana ny toe-pony Michel manahoana ny toe-pony Dawider manahoana ny toe-pontsika rehetrarehetra isika rehetrarehetra netiny Jesosy eto satria te hita toe-po tena maneho fitiavana azy marina ary maranako azy dia zao raha za manokana ty anasanao hoe ajanony any aloha le problemanao fa za ty akahiranao hoe andeha andohalika andeha iondrika andeha ekohaka satria Andriamanitra izy anandratra an'Andriamanitra tsika eto on va exalter on va anandratra an'Andriamanitra faratapony sika satria parce qu'il est Dieu tsy hoe miandry zavatra vao ekohaka amin'Andriamanitra tena ozy izy Jesosy hoe aratsomeko zany ianao dia ahoana non je veux m'adorer Jésus quand tu vas répondre à mes prières tsy ho valiany Jesosy le izy dia tsy ekohaka zany tsika dia tadidio tantara Jairus et le lépreux réaction voalohany vao nahitany Jesosy dia nandohalika tsy moro zany tsy ny sitrapon'le judaïste ny natao fa fatany valeur an Jesosy ary mino fa raha netiny Jesosy ezy tsika dia te-hiteny Jesosy hoe zany ery Michel mbola tsy niovy raha tamin'ny 2000 an passé navita an'izany 2026 mbola afaka anao mihoatra an'izany amen raisiko zany mbola afaka manao mihoatra an'izany ozy Jesosy satria izy ilay Andriamanitra tsy miovy tapitra ny fotoanako inona ny vavaka ataontsika raha hivavaka tsika manasanao anakipy masonao dia ndeha ataovy eto amin'ny tananao eto amin'ny fonao ny tananao raha mety aminao dia ndeha tsika hivavaka ataovy mettez nos mains sur ton cœur s'il vous plaît Jesosy manasa antsika eto hivavaka misaotra Jesosy ny amin'izao message même si c'est un message court tu as parlé ny fiankofana Jesosy dia tsy hira ny fiankofana Jesosy dia hoy ianao hoe tsy dia ny fiankofana dia vavaka toe-po Jesosy atolotsay ianao ny fonay manasa antsika raha mbola tsy nanolotra ny fonao an Jesosy ianao dia fotoana mety zao ny fonao no ilainy Jesosy fantatry Jesosy na tsy miteny azy ianao ny zavatra iainanao fa io foko io fotsika io tena précieux amin'ny Jesosy dia atolory azy raha efa niaraka taminy ianao dia ohatran'ny nangatsitsika hoe ohatran'ny tsy hitako izay tsirony androany anangana anao Jesosy atolory io fo io fa tena anangana anao
olom-baovao amina dimension vaovao jesosy a aorianan'ity fotoana ity jesosy a toe-pona indahidely apetraka ay aminao toy ny nataony jairo toy ny nataon'ilay boka dia ndeha tokoa izay hitondra ny fonay jiovy sasao ary tena olonay fo araka anao araky ny fonao araky ny nataonao tamin'ny davida hoe za no mijery ny fo ny olona mijery ny hita ivelany fa za lay mijery ny fo ary izay tonga eto jesosy fron ny fonay ary tena hoe ovay ny fonay tsy amboarina fa tena ovaina mihitsy a araky ny tsiavanao ny fonay misaotra ny amin'ny teninao ary ho anao rery any a voninahitra mandrakizay averintsika ilay isany andiny teo Faranlalanao lalako Sisakao sisako Mierinao eriko Tizatiko fazaitinao Ifefitro tsy mafevitrao Akatony sitraponao Faranlalanao lalako Sitrako sitrako Mierinao eriko Tizatiko fazaitinao Mifefitro tsy mafevitrao Akatony sitraponao Atao aneny sitraponao Indrandray tosarotra ekena mba ny fiainana dia fanetretena zaho ane tsy maintsy mena aleko mety farany ambany izandratanao ambony izany ho hitany vazatany faranlalanao no lalako Sitrako no sitrako Mierinao eriko Tizatiko fazaitinao Mifefitro tsy mafevitrao Akatony sitraponao Faranlalanao no lalako Faranlalanao no lalako Sitrakao Sitrakao no sitrako Mierinao eriko Zatiko Jesosy fazaitinao Tizatiko fazaitinao Mifefitro tsy mafevitrao Akatony sitraponao Koina no atahorako Rayanao no ato anatiko Koina no mampanay Fa minery ny fanay Andiso amty aia Faranlalanao no lalako Sitrako sitrako Faranlalanao no lalako Sitrakao no sitrako Mierinao no eriko Tizatiko fazaitinao Mifefitro tsy mafevitrao Akatony sitraponao Atao aneny sitraponao Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi seul, Seigneur.
Seigneur, car aujourd'hui, on a pu consacrer quelques minutes, quelques secondes de notre temps, de notre 24 heures, pour contempler ton nom. Alléluia, acclamons le Seigneur. Yes, Amen. Acclamons. Merci Jésus. Rien n'est plus beau que ton nom. Avec moi. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom, oui Jésus. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Encore une fois, rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que Jésus encore une fois. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Isantewan Jesus. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau. Ambarora tewan Jesus et non Antoine. Alléluia. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Encore. Rien n'est plus beau que ton nom. Oui Jésus, rien n'est plus saint Seigneur. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Piano muramura. C'est socio. Misaotra anao manokana ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Andriamanitra fa tu nous donnes aujourd'hui l'opportunité d'être avec toi encore une fois, Seigneur, à nouveau, pour renouveler, Seigneur, notre confession de foi pour toi. C'est social. Zay ny tena marina dia mpanota tsy mendrika. Mahazo manangan-tanana zay mieritreritra ny tena fa tsy mpanota eto. Mpanota daholo zay Jesosy. Nous sommes tous des pécheurs, Seigneur. Fa ianao kosa nandefa ny zanakao. Tu nous as envoyé ton fils Jésus-Christ, Seigneur. Et il est mort à la croix
pour nous, pour que nous puissions, Seigneur, être sauvés, avoir la vie éternelle, car il est ressuscité. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour ça. Merci, Jésus, car c'est une grâce d'être ici ce soir. On répète encore, quelle grâce, Seigneur, d'être dans ta présence. Toi aussi, tu peux prier à ta place, là où tu es. Profite de ce moment, de cette opportunité pour parler à ton Dieu. Et oui, repens-toi. Demande pardon à ton Dieu. Ton Dieu qui t'aime d'un amour éternel. Car il est là, il est ici pour t'écouter. Déchire ton cœur devant son trône de gloire. Milani elokay dia Jesosy malala. Milani elokay tompon'Andriamanitra. Dia aoka ianao hanadio anay amin'ilay rahanao Jesosy. Mba tena hadio tsisy petiny izay ary mba ho fanatitra ankasitrahanao anie izao fanatitra izao Jesosy Kristy Tompo. Izay tsirairay avy reto. Matotonga eto dia manana faniriana manokana. Ao ny mety miredareda be ho anao. Alléluia. Ao ny mety mandalo sedram-panahy. Ao Jesosy ny mety solafaka tany anaty fahotana manokana. Tonga eto nefa izy androany satria fantany fa ianao no Andriamanina ary tsy andao azy na ovinana oviny ianao. Dia androany zay ho anao zay tonga eto mety efa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao. Alléluia. Raha mbola androany ianao vao andray an Jesosy tompo sy mpamonjy dia tena manasa anao tanteraka zahay. Raha izy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao fa efa naveritra nitenentsika tany am-boalohany tany hoe na ny vola eraka izao tontolo izao na ny volamena eraka izao tontolo izao dia tsy possible amenao an'ilay banga ao anatin'ny fotsika. Satria Jesosy Andriamanitra rehefa nicréé ny foko sy ny fonao dia il y a un vide dedans et rien ni personne ne peut le combler. Rien ni personne. Andriamanitra rery ihany na manana fiara tsara be ianao, na manana trano geza be ianao, na manana vola milliard ianao, na manana tsy fantako iPhone 17, 18, 19, 25 tsy fantatro, tsy micomble anao zany ry havana. Jesosy Kristy rery ihany manana diplôme be ianao, manana MBA ianao, manana ingénieura ianao tsy fantatro, ça ne pourra pas te combler frères et sœurs. Seulement Jésus, lui, le peut. Mety sahirana ihany koa nefa ianao androany, tsy fantako inona ny mety zavatra andalovanao manokana. Ny fotoana ohatran'izao nampianarina anay hoe rehefa misy ny moment de louange na ny moment d'adoration, moment spirituel io, mety ato amintsika ato mety misy olona efa ambavahona ny fahafatesana fa na hainao an'iny annonce andao itery iny Jesosy ny teny taminao dia tonga eto ianao. Amen. Mety misy olona mety ao anatina procédure de divorce eto Jesosy any anamarina zay mety totoana rehetrarehetra amin'ny fiainanao, niza ianao tonga eto. Mety manana olana arabola manokana ianao aratrosa, je sais pas, Jesosy mahita ny olanao io. Mety tsy haiko chômage technique ianao, misy olana ara-taratasy ianao, l'immigration, PDB, Jesosy any hamany olanao. Amen. Jesosy any intervenir aminao manokana. Dia zao Jesosy ny fotsika anjereny voalohany indrindra. Fantany hoe manana faniriana zasy ianao, mety faniriana ara-bola, ara-piainana, fa ozy izy Jesosy aminao hoe za aloha no mandeha voalohany indrindra ozy izy. Rehefa maniry anahy ianao ozy izy ny Matthieu 6:33 hoe cherchez le royaume de Dieu en premier et toutes ces choses vous sera données
par-dessus. Amen. Ndao tsika hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Oui, aty à Canada, zasenao. Peut-être que l'argent coule à flot, l'étude, ça va bien. Fa mbola misy ny farany ary tsy maintsy hisy ny farany Jesosy, tsy maintsy ho avy a. Ka ny fanontaniana androany, any Jesosy ve ianao? Est-ce que tu es à Jésus ou au monde? Es-tu à Jésus? Vas-tu aller dans les cieux, dans le royaume des cieux? Ou tu vas encore profiter de la vie est belle. Teny aminao Jesosy androany mandondom-baravarana fonao izy androany. Raha ifanandrain Jesosy tompo sy mpamonjy ianao a, fotoanany androany a, anavaozanao an'izany fanoloran-teny zany. Raha ohatra ka androany mihitsy ianao vao hoe efa ely Jesosy nadondona ny foko, fa androany a vao tonga. Fifaliana lehibe any an-danitra any ary voasoratra any an-danitra ny anaranao. Raha mety zasenao dia ndao merina ty vavaka ty ary. Jesosy Kristy tompo, saotra anao a. Fa maty ho ateo amin'ny azy fijaliana ianao. Ho fanafahana ny otako. Jesosy Kristy tompo, androany a. Ataovy amin'ny fonao ny tananao. Ny tananao ray ampiakaro any an-danitra. Jesosy Kristy tompo, androany a hoe a, manokatra malalaka ny varavaran'ny foko a mba hidiranao. Jesosy Kristy tompo a, tonga soa atao poko ianao. Tonga soa amin'ny fiainako ianao hoe. Jesosy Kristy tompo, androany a, mandray anao a, manavao ny fanoloran-tenako aminao indray a, mandray anao a. Jesosy, ho raiko ianao, ho tompoko ianao, ho mpanjakako ianao, ho mpamonjy ahy ianao, ary ho mpanavitra ny tenako manokana ianao. Jesosy, Jesosy mandray anao androany, ho Andriamanitra ianao, ho Andriamanitra mandrakizay. Dia raiso Jesosy any fanoloran-tenako izany hoe a, tehirizo ao aminao mandrakizay a, sorato ao amin'ny bokin'ny lanitra ny anarako hoe, sorato any amin'ny bokin'ny fiainana ny anarako hoe, fa fifaliana ny an-danitra satria voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Alléluia. Amen. 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 Et rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ta mort. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. La bonté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois de peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être que toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix.
veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que son nom. Rien n'est plus beau que son nom. Que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu,
Que sont nos cœurs, nos amis, mes amis? Dieu veut te dire aujourd'hui qu'il voit ta situation, hein, et il voit ce que tu traverses et il est avec toi dans ce désert, dans ce que tu traverses tout court, là. Maintenant, la question qu'il te pose aujourd'hui, c'est: est-ce que tu me fais confiance, mon fils, ma fille? Est-ce que tu as foi en moi? Est-ce que tu crois que je suis le Dieu de l'impossible? Et il te dit: sois en paix. Prends courage et garde la foi. Car ce qui est impossible à l'homme est seulement possible à ton Dieu. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est seulement possible à Dieu. Amen. Dis à ton voisin aujourd'hui: ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Et peu importe les défis, les combats ou les limites, notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Amen. Déclarons-le ensemble avec foi, avec ce chant qui est le Dieu de l'impossible. Ensemble avec moi. Et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, chante avec foi. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, notre Dieu. Car il est puissant. Dieu est puissant. Il est Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand. Alléluia, il ordonne. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. Oh yeah. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accompli, il est sans limite. Oh oui, mon Dieu est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout honneur, puissance et force. Louange et gloire à
à jamais. Plus fort À ensemble. À lui soit À Jésus tout soit l'honneur. Puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Un peu plus vite. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout. À lui soit tout l'honneur, puissance et Louange et gloire. louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Est-ce que tu peux le déclarer avec nous aujourd'hui? Oh, Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. encore une fois, déclare. Qui peut mesurer
anao zava-baovao amin'ny fiainanao any Tompo androany. Amen. Anao zava-baovao amin'ny fiainanao any Tompo androany. Terepana manokana izay tsirairay avy reto izay mianakavy reto. Hivavaka ho anao androany. Misy olona anankitelo aminay hivavaka manokana ho anao androany. Ao anatin'ity herinty hoe anao zava-baovao. Dia efa naveritsika teo ihany hoe tsy tahaka ny idiranao teto ny nivoahanao eto androany. Amen. Fa tena hoe anao zava-baovao ny fiainanao any Tompo amin'ny ara-panahinao sy ny amin'ny fiainanao andavanandro. Amen. Amen. Alléluia. Manasa ny sokotra sara sy sokona tiamba hiakatra ity aloha ety rehefa avy eo ao anatin'izany hery izany dia hivavaka. Dia zasy ianao mandritra ny fotoana tena hoe sokafo ny tananao anankiroa. Na moa dika ny tanana misokatra eo anatrehan'Andriamanitra, ny tanana misokatra eo anatrehan'Andriamanitra dia tahaka ny hoe mandray Jesosy, mandray Jesosy ka mba ho marina aminao, ho tanteraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo any ny zavatra ho raisinao eo androany. Raha tena mino ianao, hozy tena Andriamanitra any amin'ny Lioka hoe raha mino ianao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Mino ve ianao? Mino ianao? Amen. Halleluja. Raha mino ianao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Hanao zava-baovao ny fiainako, hanao zava-baovao ny fiainako, hanao zava-baovao ny fiainako, Jesosy hanao zava-baovao ny fiainako, hanao zava-baovao ny fiainako, hanao zava-baovao ny fiainako, Jesosy Invite vous lever. Manasitsika tsirairay hitsanga. Tonga teto ianao androany, tsy hoe ianao ny tsara indrindra, tsy hoe ianao ny masina indrindra. Natsoiny Jesosy eto ianao, noentiny teto ianao, satria tena tiany ianao. Imagine hoe firy ny olona eto a Canada, fa ianao androany taritiny Jesosy eto. Tsy ny herinao zany, tsy ny tanjaka ao zany, fa fitiavana manokana zany. Dia androany izay, androany te hiteny aminao hoe faly aminao Jesosy. Mety betsaka amin'ny programma tany ambadika tany, mety betsaka amin'ny mety sakana, fa tsy nataonao sakana zany fa tonga teto ianao androany, satria tena tia anao Jesosy. Tonga teto ianao androany satria tena faly aminao Jesosy. Tonga teto ianao androany satria tena mitaritiny Jesosy manokana ianao. Jesosy hoe misaotra anao androany, misaotra Jesosy ny amin'ny fitaritanao reto olonao reto, misaotra Jesosy no ny herinao, misaotra ny amin'ny fanahinao nitarika ny tsirairay avy, na ny kely indrindra na ny lehibe indrindra aminay eto Jesosy, dia nitarity ny fanahinao. Mety mbola tsy olona akory zay dia manomaninao ty fotoana ty ho an'ny tsirairay avy Jesosy. Tsy hoe zay ny tsara indrindra, tsy hoe zay mendrika indrindra, tsy hoe zay ny tsara noho ny hafa, fa mba nitaritinao eto zay androany noho ny fitiavanao anay Jesosy. Dia androany Jesosy ny tsirairay avy nizaniza tonga eto. Ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra, anao zava-baovao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ianao.
Ramino Zaino, Falisat, les Avadat Sano, Tununa, Nakvavati, les Avadat Sano, Nuna, Ramzaya, Numa Nubuso, Satia Fanuzava, Davu, Fena no Jesus. Tena tsara loatra Jesosy, tsara loatra, tena mendrika loatra Jesosy. Ianao ny safidiny, no eto amin'ity toerana ity. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny olonao tsirairay avy. Dia mangataka Jesosy ny fanahinao raha hiala eto amin'ity toerana ity ny tsirairay avy Jesosy. Mangataka le herinao, mangataka le mahay anao misy hiaraka amin'ny tsirairay avy. Misy Jesosy nitondra vesatra niditra teto amin'ity toerana ity. Tononoko amin'ny anarana Jesosy, maivany ianao mivoaka eto. Manaraka anao ny fanahy Jesosy, manaraka anao le fanahy, le hery ny fitsanganana tamaty misy, anangana an'izay zavatra rava rehetra teo amin'ny fiainanao. Alleluia. Le hery ny fitsanganana. Tena tianao Jesosy, tena tiany anao, tena misy fanahy miteny, tena hoe tena tianao Jesosy, tena tiany anao. Adino zay olana, efa tiany, efa melolànana anao izy, efa mitaridalana anao izy. Ninina ady ny lalovanao, ninina ady zay mbola ho lalovanao, mampandresy anao Jesosy. Ary anao zava-baovao eo amin'ny fiainanao izy. Zavatra tsanao nangatana hatramin'izay, ho ataony Jesosy aminao, ho ataony Jesosy eo amin'ny fiainanao sy ny ankohonanao. Mankasitraka Jesosy. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao teto amin'ity toerana ity. Misaotra Jesosy fa tito ianao. Misaotra tamin'ny kasika eo amin'ny tsirairay avy. Mankasitraka averina aminao ny dera, ilaza ny voninahitra, tsy andao idera, tsinitsinizay Jesosy, tsinitsinireo olona rehetrarehetra. Ianao rery ihany mendrika ny dera, ianao rery ihany mendrika ny haja Jesosy. Anao rery ny dera, ny haja ny voninahitra. Mankasitraka misaotra fa ilay masina. Halleluja. Permettez-moi de prier en français. Jésus est ici. Il t'a attendu aussi longtemps. Il te demande d'ouvrir ton cœur. Ça fait longtemps que tu lui as détourné. Mais c'est le temps de Dieu. C'est son kairos. C'est le temps de Dieu que tu retournes vers lui. C'est une invitation céleste. C'est un amour inconditionnel. Il t'appelle par ton nom. C'est personnel. Il ne se lâche jamais. Son Esprit Saint te renouvelle. Son Esprit Saint te restaure. Peut-être que tu dis, il y avait longtemps que j'ai connu le nom, mais aujourd'hui, il veut te faire connaître à une autre dimension, à une autre face à face. C'est une intimité, c'est Dieu qui nous demande l'intimité. Je prie pour chaque famille qui sont en désordre spirituellement. Dieu veut te restaurer. Chaque famille qui est dysfonctionnelle, Dieu veut te restaurer. Les enfants qui n'écoutent pas les parents,
tu vas retourner à la maison. Les parents qui ont abandonné d'éduquer les enfants, Dieu te dit, prends ton autorité. Je prie pour tous les célibataires. Dieu a un plan pour toi. C'est un plan, c'est pas toi qui cherches, c'est Dieu qui t'envoie la bonne personne. Et je prie pour chaque serviteur, servante de Dieu, qui a attendu longtemps, c'est quoi mon ministère? Le Saint-Esprit te parle maintenant. C'est quoi ton ministère? Il te révèle maintenant. Vas-y ma fille, vas-y mon fils, sers-moi avec ton cœur maintenant, avec cette force que tu as. Tu vas me servir. Tu n'auras plus honte de mon nom, parce que tu vas témoigner ma grandeur. Tu vas témoigner ce que je faisais de toi. Et je ferai quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Nous prions pour notre cher pays. Nous prions pour toutes nos familles qui soient encouragées, fortifiées sur chaque situation. Nous n'avons pas le même environnement. Nous n'avons pas le même combat. Mais nous avons un grand Dieu, le même Jésus-Christ qui va restaurer nos pays, qui va restaurer nos familles. Et le Jéhovah Jireh pourvoira. Le Jéhovah Jireh va payer tous nos dettes. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes de finances. Jésus a fait sortir de l'argent de la bouche des poissons. Les poissons, c'est toi et moi. Dieu va régénérer encore les ressources. Abba, Rayo, c'est la source. Et il nous a créés à son image. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu, princes, princesses, enfants du roi des rois. Nous ne commandons pas dans ce monde. Nous sommes enfants de Dieu qui lui appartient l'or et l'argent. Ne te laisse pas être soumis à ce système. Dieu te donne l'intelligence. Dieu donne la capacité de pouvoir de rebâtir ton entreprise, rebâtir tes talents. C'est le moment de se lever. Ce n'est plus le temps de s'endetter au nom de Jésus. C'est le temps de créer. Ton papa est créateur. Jeunesse de Jésus, réveille-toi. Réveille-toi sur tous les plans. Nous sommes riches parce que notre Dieu est créateur. Nous ne sommes pas des imitateurs ni copieurs. On est des créateurs. Au nom de Jésus, chaque projet que tu as déjà mijoté, c'est le temps de commencer. Alpha et Oméga est avec toi. Va avec cette force. Écris ta vision. Comme Habakkuk a dit, tu es le tour de ta famille. Je répète, tu es le tour de ta famille. Le tour de contrôle de ta famille. À partir de maintenant, tu te mets à genoux pour prier pour ta famille. Il ne s'agit pas de subir. Il s'agit de combattre dans la victoire. Ne te sous-estime pas. Dieu t'a donné l'autorité. Il faut utiliser cette autorité. Merci Jésus. Nous allons le chanter en français. Quelque chose de nouveau dans ta vie. Quelque chose de nouveau dans ta vie. Quelque chose de nouveau dans nos vies. Alléluia. Seigneur Jésus, il va l'accomplir. C'est une prophétie. Quelque chose de nouveau dans ta vie. Quelque
quelque chose de nouveau dans ta vie, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, tu es tellement bon Seigneur. Tu es tellement bon Seigneur. Merci pour ta présence ce soir Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as laissé s'accomplir aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu n'as pas laissé s'accomplir. Et merci Seigneur pour tout ce que tu ne vas jamais laisser s'accomplir, car tu connais les plans que tu as projetés pour nous Seigneur. Un projet de paix et non de malheur. Androany Jesosy sy mivavaka ho an'ny olona tsirairay avy izay tonga teto izahay reto androany. Manonona izay Andriamanitra ny andro ny lanitra sy ny tany ane amenonao ny fonondreo olon'ireo, ireo zanakao ireo Andriamanitra. Ny andro ny lanitra sy ny tany ane ameny tokantranonao manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomba avy any Nazareta. Raiso izany ho marina aminao, ho tanteraka aminao manomboka androany a. Ninona mety matimaty, ninona mety efa tsy nirehitra tsony a Jesosy, ny fanahy masina andrehatra an'izany indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomba avy any Nazareta. Raha miala eto ianao a, ninona mety varavarana efa nikatona tany ambadika tany a, nefa tena hoe nirian'Andriamanitra ho anao a, dia Andriamanitra ne hanokatra an'izany indray amin'ny anaran'i Jesosy a, ho an'izay manana olana ara-taratasy rehetrarehetra. Jesosy ane intervenir divinement manokana amin'io dossier anao io a, amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso zany a, raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy. Isy déclic manokana amin'ny dossier anao a, na iza ianao, na avieza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomba avy any Nazareta. Jesosy ihany koa ane a ameny poche-nao, ameny compte bancaire anao, analany trosanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomba avy any Nazareta. Ninona trosanao, niza mety manana trosa aminao ka mety miharceler anao na menace anao a, tapahantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomba avy any Nazareta. Zany dia izy a intervenir amin'ny situation anao manokana. Ianao ihany koa raha eto ianao ka misy aretina manokana, mety efa ela ianao narary a, manonona izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomba avy any Nazareta. Sitranin' Jesosy ane ianao, sitranin' Jesosy ane ianao. Raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomba avy any Nazareta. Ny raintsika teo zany, Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy, raiso ny fanasitranana ho anao a sy ny ankohonanao. Tononona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho anao a sy ny tokantranonao. Dia raha mino ianao dia anao hoe amen. Anaovy zava-baovao, Ny fiainako hanao zava-baovao, ny fiainako hanao zava-baovao, ny fiainako Jesosy Sotra Jesosy a ho anao rery eny ny voninahitra, dia zasanao hiaraka anao hoe rainaiza any an-danitra, mamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, tanteraka ane ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra, meo any an'io ny anina isan'andro.
avelao ny fahotanay takina melanay izay meloka taminay ary azavelanao ho azon'ny fotoa mandratsy izay fa manafahanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay dia tsika rehetra iaranao hoe amen. Orakoraka ho an'i Jesosy. Hofafahitanana ho an'i Jesosy. Sotra tompoko tahiny Jesosy daholo. Afaka mahazo toerana vetivety tsika, vetivety fotsiny. Manasa ny Sandry Antonio vetivety androso ety dia tsy zavatra lava be intsony fa efa tapitra ny fotoanantsika. Miarabantsika rehetra amin'ny anan'i Jesosy. Ao tsara daholo hoe. Zany indraindray ny tena anisan'ny avoazan'ny fety avantsika hatreto hoe nideran'ny tompo ianao dia ao tsara daholo ve? Ao tsara daholo ve? Ao tsara daholo ve? Mino androany fa te hanandray an'i Jesosy ianao, tsy azara, tsy misy azara. Fiainantsika rehetra dia millimetre. Tanareo rehefa manao trano, manao bâtiment ny ingénieur, rehefa tsy millimetre io ka miavo dia mirodana io, na tsy ho fondrifotra dia mirodana. Fiainantsika rehetra miainga hatrany amin'ny fond millimetre ao amin'i Jesosy. Zotra anazy sika androany fanomena fotoana afaka niderana azy. Teneny eo akaikinao hoe tsy azara. Mody misy tsy miteny indray teneny hoe tsy azara. Anetana anareo amina zavatra anankiroa. Fanetana na voaloha izay moa no tena mba famezam-pahasoavana nomeny tompo anahy. Fanetana voaloha mifona kely ary ekipa. Anao an'ilay hiri sika hoe ankalazaina ny anaranao ambonin'izao rehetra izao oren'ny tany aman-danitra Jesosy tompo lanitra. Afaka mitsangana kely ve? Nao ataontsika vetivety kely fotsiny. Dia izao ny anaovantsika anazy. Ohatra izany ny fiainantsika amin'i Jesosy. Fiainam-panahinao tsy haiko na mbola eo amin'ilay ankalazaina ve? Ataontsika moramora. Ankalazaina ny anaranao ambonin'izao rehetra miakatra oren'ny tany aman-danitra Jesosy tompo lanitra. Averisika misy tsy manao mihitsy. Tsy haiko hoe inona ny tena olana. Ataontsika moramora. Misosotentsika 3, 2, 1, top. Ankalazaina ny anaranao ambonin'izao rehetra izao oren'ny tany aman-danitra Jesosy tompo lanitra. Ankalazaina ny anaranao ambonin'izao rehetra izao oren'ny tany aman-danitra Jesosy tompo lanitra. Andriamanitra fitiavana. Aoka mihetsiketsika kely. Izy lohan'ny tafiarana ye. Andriamanitra fitiavana. Izy lohan'ny faneva. Izy lohan'ny ye. Yohan. Ankalazaina ny anaranao ambonin'izao rehetra izao oren'ny tany aman-danitra Jesosy tompo lanitra. Ankalazaina ny anaranao ambonin'izao rehetra izao oren'ny tany aman-danitra Jesosy tompo lanitra. Sotra ho an'Andriamanitra rehetra voninahitra tiako ny toe-ponao ohatra izany foana. Hitanareo asifokira malefadefaka ane aza mipetraka aloha vetivetika fotsiny alohan'ny raha miteny zavatra ray miteny zavatra ray tiako ny toe-ponao ohatra izany. Ohatra izany foana ny toe-ponao tsy ny androany ihany fa miala eto. Asitsika feokira mihetsiketsika fa ohatra izay ihany ilay zavatra teneniko. Alefa sonné atao mihetsiketsika atao valeo tiako ny toe-ponao ohatra izany tsy miala eto fotsiny fa miaraka amin'i Jesosy. 5, 6, 7, 6, 6, stop. Hitanareo zavatra ray ny teneniko fa reo mihetsiketsika ilay zavatra atao dia mihetsiketsika koa ianao. Tiako ianao hihetsiketsika foana raha-panahy. Mihetsiketsika kely hoe mihetsiketsika kely hoe jereo. Tsy manina hoy ny ataontsika izay iry hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany somary mba apikely ny mpihira azafady tsy mahay. Andriamanitra miaraka. Andriamanitra mahery Andriamanitra hatramin'ny voalohany hatramin'ny voalohany. Ankalazaina ny
voaloha tontolo voaloha mahery ny andriamanitra sangana refrain farany miamavy Tenu tsara makasitraka ny ekipa nanaiky fa tsy nananjoa amin'izay tokony hoe fa za tsy mpihira fa ny tanana faharoa ataoko anareo je vous invite à prendre votre téléphone fataka eo te hikitika téléphone daholy ndao hikitika téléphone-tsika atomboko amina misy tsy mandray téléphone ndray zao eo tsy asaina mandray mandray zao asaina mandray tsy mandray izy ty c'est pas comme les tsy misy zavatra be hoe tena torina le izy azonareo ve tsy ohatran'le mialatsiny ohatrany hoe misy pasteur tena manetsika be hoe zay rakitra taonao anio kiteneny eo akaikinao tsy ampy raha $20 tsy manao an'izany zay ndao idera tsy mitady vola zay ma gratuit an'tyhetsika ty tsy mitady vola kanefa mila vola maninona tsy mitady vola kanefa mila vola amin'izao zavatra rehetra zao na ny salle na ny décoration na ny déplacement ny olona rehetrarehetra reo dia zay ny angalantsika téléphone androany on va se mettre sur Desjardins misy adresse mail io tu n'es pas forcé c'est pas grave zay ao amponao atao raha misy zavatra ao amponao te hanolotra ianao raisinay atanandroa ny anaovantsika le izao raha miala eo tsika dia mety ho adinontsika indray dia afaka amin'ny herintaona indray misy événement dia hoay ary adiniko le rakitra zay ny anaovantsika anazy zao makanisa amin'ny Desjardins aza makao amin'le carte de crédit fa indraindray iny ohatry mampalahelo ao amin'le compte courant izay fonao il y a l'adresse mail on te force pas l'adresse mail c'est ndawider@gmail.com même $1 il y a pas de souci Dieu connaît ton cœur Dieu connaît ton état d'esprit Dieu connaît chacun notre poche zavatra ny apositsika rehetra fantatry Jesosy mifahafahatsika rehetra fantatry Jesosy ne serait-ce $1 $5 $10 ce que tu veux donner pour Dieu pour offrande c'est le moment asitsika fekira ao anatin'izany dia samy mandefa zay foy raha ohatra ianao ny teny hoe liquide ny anahy nomeko il y a une boîte là-bas derrière vous pouvez le mettre là ray minitra sisa ny ananatsika mila manipuler Desjardins rapide tsika telopolo seconde raha sisa ny ananatsika io le izy ndawider@gmail.com azafady zay foinao le mot de passe iraisana azafady misy mot de passe ve sa dépôt automatique tsisy mot de passe fa to dia dépôt automatique zany manomboka anazy zay fonao ho an'i Jesosy c'est pas grave soratsika rehetra efa misy hira ray sisa angamba dia tavitra amin'ny fotoana tsy hira tsony soratsika rehetra ndray fitenenany Michel dia izy ny ambarana azy sora tompoko la makasitraka tompo favan'Andriamanitra rery voninahitra vous pouvez prendre place makasitraka tompoko afaka mahazo toerantsika tsy hanao zavatra lava be tsony zahay fa je veux faire un bilingue en vary amin'anana
Il y a Sylvain et son épouse. Je vous prie d'applaudir le Seigneur pour ces deux amis de Jésus. Ils sont toujours présents avec ce ministère de Dawiter. Il est écrit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses sur cette terre, il y a un temps pour commencer, et tout le monde, il y a un temps pour finir ça, pour s'arrêter, ça pour PDP va, atsantsika amle finir. De misy ten'Andriamanitra koa any amin'ny Thessaloniciens hoe misaoran'ny Jéhovah ny amin'ny zavatra rehetra, rendez grâce en toutes circonstances, en toutes choses. Misaotra manokana ny zandry Antonio. Raha sitrakareo dia ndeha tehaka ho an'i Jesosy ny am'fisiny a. Ary tombo fahasoavana fa tena manana talenta ary manana fahasoavana izy a. Tombo fahasoavana mon frère dia tena tombo fahasoavana nareo mianakavy. Dia fisaorana fohy a dia vaovao kely a dia mirafitsika. Misy teny eo amin'ny Romain 11:36 manao hoe fa izy no ny havian'ity fotoana ity, izay mahay miaraka amiko, fa izy no ny havian'izao rehetra izao, izy no antony, izy no miazona azy aloha, izy no antony a, izy anie dia ndaotsika haritsangana dia mivonatra an'Andriamanitra ary tehaka iorakoraka izay mampalaza antsika. Je vous prie de faire ce que vous voulez pour Jésus, vos mains, vos yeux, pas pour Dawiter, mais pour Jésus, pour Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Urakurake! Mialetenao transformé, mialetenao tena miaina fiainam-baovao satria Jesosy reny nanao an'izy fa tsy zay. Amen. Afaka mahazo toerantsika. Ho an'Andriamanitra irery ihany la gloire d'hier, d'aujourd'hui et pour l'éternité soit à Jésus seul. Manarak'izany a, misy ray aman-dreny am-panahy mamela no nanaran'olona eto a. Misy ray aman-dreny am-panahy nanohana anay omaly tamin'ity semaine ity. Ary eo foana izy moa manohana ny Dawiter, pasteur Ambintsoa, Randrianarjona, avy amin'ny fiangonana FPMC. Mitondra mbavaka ary nitsodrano Isaïe 61:1. Io ny tenin'ny hoe io ny tenin'i Jesosy ho antsika. Efa tonga ny fotoana afaka vakianao izy anetrana amin'ny telefônina. Isaïa 1:2. Misaotra anazy a, misaotra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra koa misakasitraka manokana ny Nadia zay avy lavitra avy any Estrie tonga aty à Montérégie tehaka ho an'i Jesosy fa tena ratsy Jesosy izy any anao an'izany e. Za ve avy aty à Montérégie dia ho any Estrie raha tsy nohony amin'ny Jesosy fa ataoko le izy a. Misaotra ny Nadia, misaotra azy, misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa. Manarak'izany mamela anareo hisaotra ny reto ekipa Dawiter reto a. Raha sitrakareo dia ndeha tehaka ho an'i Jesosy ny amin'ny mbola fisiny izy ireo. Mafimafy ho an'i Jesosy fa tsy ho andray a. Ary hoy iaho hoe makahery atsika Jesosy efa nisy tenin'Andriamanitra votsitra teo atsika. Tohizo ny hiraka, tsy tsika ny manira tena fa Jesosy ny maniraka atsika. Raha za zao a mety nanao avoavondana dia nijery Netflix raha maha-olombelona fa Jesosy tsy izay tianao no atao. Fandany ianao fa voahiraka makany Boucherville dia lasa ary ampanetreteny satria izay ny andrasan'i Jesosy. Jésus attend de moi, de toi, pour parler de la bonne nouvelle et d'évangéliser que Jésus reste le même hier. Jésus reste le même éternellement. Amen. Ça mety miova. Raha pisa mety hoe za tsy anao tsony Jesosy fa tany be a, fa Jesosy tsy miova mihitsy. Ianao mety iova fa Jesosy tsy iova mandrakizay. Dia zay toe-po zay ny tiany Jesosy hoe aza mba miovaova rehefa miaraka amiko e. Ary aza atao hoe pneu de secours a fa rehefa miaraka amiko a zangy le fiainana e. Fa tsy hoe rehefa Jesosy tena crise kely dia aiza ianao fiainan'i Jesosy a. Na misy crise na tsy misy crise dia Jesosy iarahana fa Jésus c'est la vie. Amen. Farany a sady voalohany raha nanasany Dawiter sy ny ekipa hoe misy fotoam-piakofana aza ataonao mahagaga hoe ary hoana raha any farany firaka fomba nihetsinihetsika farany fomba nandindy any an-danitra ianao mbola andihy mandrakizay fa le androany aloha zany tena hoe focus tena hoe mametraka ny fahalebiazan'Andriamanitra. Dia zay le atmosphère d'adoration tarihan'ny fanamasina historique kely tamin'ny 17 janvier zay ny vory a. Dia io ny taridalana hoe lasanareo mekohaka, lasanareo mandohalika, lasanareo miondrika. Dia zay natonga anay nahazo an'ity fitarihan'ity ary tena misaotra an'i Jesosy fa vita soa
voninahitra ho azy rehetra teka ho an' jesosy ny amin'izany a ary mino zay fa ndray andro any izy orovavolombelona ianao hoe vous allez témoigner tu vas témoigner le 9 mai 2026 il y avait quelque chose Jésus a fait une chose nouvelle dans ma vie amen ary raisiko zany a ary raiso zany fa marina aminao anie zany e marina amintsika anie zany e satria Andriamanitra Dieu est juste ny annonce farany a je veux m'arrêter misy le boîte io a fa tsy le boîte ny resahako fa le jus akaikiny misaotra manokana ny cellule de prière manatrika eto ndray mandeha ny cellule de prière eto Montréal manararaotra kely koa ako efa eto ihany a am 19 septembre raha aman-dreny zany cellule de prière de Montréal zany manararaotra satria rehefa pralaménal zay izy ny zoky ray aman-dreny 19 septembre ankalazany ny 25e anniversaire ny ny cellule de prière de Montréal eto ndray aman-dreny makasitraka makahery anareo a teka ho an' Jesosy ny amin'izany événement be an' Jesosy zany 19 septembre eto à Saint-Hubert à Montréal faharoa ndao idera 25 ans divisé par 5 firy zany zao ndao idera 5 ans zany zao ministère kely ndao idera tena mbola zaza zay mbola miana mamindra raha zany zany olombelona de efa tsy mandady aloha zany fa mba mandeha ihany fa mbola mianatra be de raha sitrapon'Andriamanitra any ho any fin octobre début novembre any a raha sitrapon'Andriamanitra de ankalazany fadimy taona ny ministère ndao idera faly izay manasa atsika rehetrarehetra izay niaraka nanompo teto niarana azakazaka teto na tsika rehetrarehetra mbola manompo ato na isika rehetra mbola ho avy anompo ato fa amin'ny fin octobre début novembre confirmena aminareo eo a de anome voninahitra an'Andriamanitra isika ny amin'izany ministère kely zany tsarovy ambavaka zay na i Paoly aza ny teny hoe mivavao anay satria zava-panaty raha zavatra maha-olombelona ty ozy izy Paoly hoe tsy mila vavaka fa fatany hoe zava-panahy na Paoly ary manany maizy azy mbola nangataka izy hoe mivavao anay rahalahy priez pour nous priez pour Ndao Idera pour ses équipes car c'est une équipe fragile encore mais par sa grâce Ndao Idera est toujours là amen zay zany no filazana foy a ndao hitsangana de ampahirezina eo akaikinao hoe tena tsofa rano a de afaka makasary kely zay rehefa aveo a de afaka mbola manao koko kely tsika misaotra anao namaly ny atson'i Jesosy a de samby tsara ankahirezo kely no akaikinao hoe samby tsara tahin'Andriamanitra samby tsara bro tahin'Andriamanitra samby tsara fi a tahin'Andriamanitra misaotra manokana ny pikasary a sy ny ekipa rehetrarehetra zay tsy voatonona teto a makasitraka orakoraka ho an'i Jesosy a de mangataka Ndao Idera rehetrarehetra hiaka sary eto ambony eto a de afaka aveo zay miara miservira miaraka aminareo sady hiarabanareo koa de afaka mahazo motsika sady mbola hivavaka kely vetivety zay afaka masoerina vetivety fotsiny nareo a amaran'izay misaotra tompoko a voninahitra ao an'Andriamanitra irery any mangataka faretana ray minitra fotsiny a de on va vous servir tantôt merci manatsatsika ekipa Ndao Idera eto amin'ny altare eto vetivety ano boribory a voninahitra ho an'i Jesosy misaotra tompoko ndao hivavaka vetivety a isotra an'Andriamanitra de aveo makasary miaraka amin'reto namandreto ndao azafady a mahimaika kely tsika azafady tompoko misaotra ny teknisianina nature sy ny ekipa teka ho an'i Jesosy nanao voyage aller-retour impiry io namana io androany fa no Jesosy zany amen misaotra ny fety ihany koa izy ny leader an'ity projet ty a tahiny Jesosy orakoraka misaotra bro